Salama daholo androany isika dia andao indray hiresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Syndikaly ny mpitsara ao Madagasikara ao dia manoloana ny fanapahana karama ny sasany amin'izy ireo sy ny fampiatonana izy ireo amin'ny asany amin'ny mampitsara azy izay misa efatra moa izany mpitsara tratran'izay zavatra izay ary milaza izy ireo fa atao anatin'ny tsera-dalàna moa izay rehetra zay ka nahaton'ny ministry ny fitsarana dia nilaza izy ireo fa tsy hiasa mihitsiny amin'ity androandroany ity ho an'ny izay eo amin'ny sehatry ny fitsarana izay ao a Madagasikara ao. Ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tomatomato gasy tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Melohany idirantsika amin'izay resaky ny fitsarana izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Seranantsambony Nosy mpanao gazety Ampolony Maro namonjy ny fivoriam-be fanaony isan-taona no taraiky tao amin'ny port de Nosy Hellville tamin'iny andro ny 1er novambra iny. Efa tamin'ny 5 ora sasany maraina no nasaina tonga tao amin'ny port izy ireo. Tamin'ny 9 ora maraina mahery no efa nampidirina tao anaty sambo. Hatramin'ny 6 ora sasany tsy mihetsika ny sambo lehibe hitondra izy ireo satria nidina ny hadirin'ny ranomasina. Hoy ny mpanao gazety iray izay mpikambana eo anivon'ny tambazotra RJST. Voatery nandramana ny sotomana tamin'ny sambo lehibe aloha ilay sambo izay raikitra tao amin'ny portny Nosy izay. Ka raha sanatria tsy afaka tao moa izay dia tsy maintsy niandry ny fiakarany ahavon'ny ranomasina. Ny kasany hamonjy fidina amin'ny faritra maro moa ireo mpanao gazety marobe izay tonga tao Nosy ka taraiky tao amin'ny port Nosy izay. Député Tano indray na tsara manokana any tompoklahy député Jean ny tenany tamin'ity herinandro ity. Anisan'ny solombavam-bahoaka nalaiko tahaka i tompoklahy Remy Di Jean izay mpanao politika nanana ny lazany raha ho an'i Madagasikara ary nahavita nitondra 10 mandat tsy ankiato be izao. Mino somatoky ahavita mihoatra ny vitany satria mbola tanora efa nahavita 3 mandat ho ity solombavam-bahoaka izay voafidy tao mampikony ity raha nitsidika ny fasany député Jean tao Antanandava commune Andriamangirina tamin'ny farany herinandro lasa teo iny. Matetika anaty fahavelomana, anaty hery sy tanjaka ihany no tazana ireo milaza ho namana sy mankatia ny tena. Fa rehefa anaty fahoriana dia tsy tazana firy izy ireny miverina mody mitomany ny sasany anaty fahafatesana ary tsy hita intsony aorian'izay. Na ny tantara sy ny tsara vitanao aza adinon'izy ireo fa hafa ihany ny tena namana. Hoy ny fanehoan-kevitry ny olo sasany nandinika ny toe-draharaha izay nisy nandritra ny fetin'ny maty ka nahatazanana an'izay député Tano namangy ny fahasan'razany député Jean izay. Midika izany fa tsy manadino any député Jean velively ireo député izay namany fony fahavelomany ary profiny izany izao fitsidihany député Tano any fahasan'razany député Jean izao. Eo amin'ny resaky ny fampandriam-pahalemana indray dia commandant Tobias mirarakompana ny fanaratsiana azy rehefa nitombo galona ka niakatra ao commandant ny tenany tamin'ity volana ity. Tamin'ny zoma 2 novambra 2024 teo no nakarina galona chef d'escadron ny komandiny vondrotom-paritry ny Andilamena ny commandant Tobias Andriatsioarana izay fantatsika tsara eo amin'ny resaky ny fampandrintany sy ny fampandriam-pahalemana ary tsy misangy amin'ireo mpanao ratsy sy ireo jiolahy izay manao asa ratsy amin'izay halatromby sy ny fanafiana amin'ny tampiadiana izay moa ny commandant Tobias izay tena manao ny asany ary ao anaty fontanteraka izany resaka fampandriam-pahalemana izany. Ny sesisesy taorian'izay ny fanaratsiana azy nolazaina fa ampakavolan-kerina amin'ireo dahalo mandritra ny hetsika ataony ary manao kolikoly hampanginana ny raharaha mahazo ireo dahalo raindahiny izay tratra sy ny maro hafa.
tsy magaga ny zavatra toy izao tsy zakan'ireo mpanao ratsy fa indrindra ireo very fihinanana amin'ny resaka halatra taolampaty sy ny halatromby ny fahombiazan'ny kapiteny Tobias izay nahazo galona ho commandant na chef d'escadron amin'izao fotoana izao. Miezaka mampiasa olona hanaratsy be fahatany amin'ny zavatra tsy misy profo akory mba hahatonga ny vahoaka tsy hatoky azy intsony hoy ny mpanarabaovao raha naneho ny heviny momba ny zavatra mandalo an-tambazotra an-tserasera isan-karazany. Tsara ho fantatra fa i commandant Tobias sy ny fomba fiasany izay tsy mitsitsy amin'ireo olon-dratsy efa niasa tany mandry tsara Antsoy faritra Sofia izy teo aloha fa nilamina ny toerana nisy azy tamin'izany fotoana izany. Izao izy any Andilamena tratra sy maty voatifitra ireo dahalo mpampihorohoro vahoaka sy ny mpangalatra taolampaty ka rariny raha nakarina galona izy ho fankasitrahana azy amin'izay ezaka rehetra vitana hatramin'izay hoy hatrany fanohan-kevitra ny olona momba ny manamboninahitra eo anivon'ny zandarmeriam-pirenena ity. Ahina ho misy itoerana tsaratsara sy ambony mety hanendrena azy angambany eo anivon'ny zandarmeriam-pirenena ka izay no heverin'olo sasany ho antony fanaratsiana azy toy izao mba hampihemitra ireo mpanapa-kevitra fa arantsiketo no mety ho toy ny ity tantara ity. Efa tsy haintsony ny hiainana marina satria na ireo zandaro izay hita fa manao aintso zavatra aza amin'izay resaka fampandintany izay ary efa maro ny pirofo izay mitohaka amin'ny tendany amin'izay resaka fampandintany ataon'izy ireo izay dia mbola misy ihany ny sahy manilitsaho mandoto azy ireny nefa dia hita fa tena miaro ny fiainam-bahoaka indrindra fa ireo vahoaka izay miaina any ambanivohitra any no tena arovan'ireo mpitandro filaminana mafia amin'izay ezaka fampandintany izay ataon'izy ireo izay amin'izao ankehitriny izao ka tokony mba homena fisaorana izy ireny fa mandao vady aman-janaka izy ireny manao an'ireny fampandintany ireny ary eo ihany koa manao viverin'ny aina mihitsy izy ireny tsy vitsy amin'izy ireo no maty amperinasa voatifitry ny Jolay amin'izay resaka fampandintany izay. Eo amin'ny resaky ny syndikany mpitsara ao Madagasikara ao indray dia manoloana ny fanapahana karama sy fampiantona amin'ny asany ireo mpitsara misa 4 tsy tao anatiny ara-dalàna nataon'ny ministry ny fitsarana araky ny volazan'izy ireo hatrany dia hanatanteraka fitokonana faobe ary tsy hiasa mihitsy ireo mpitsara rehetra eraky ny Madagasikara amin'ity androandroany talata 5 novambra 2024 ity araky ny fanambarana nataon'ny filohan'ny syndikany mpitsara ao Madagasikara ihany tamin'iny andro omaly iny. Ka dia arantsiketo ara izay tohiny izay fitokonana izay ataon'izy ireo izay ary ho hitantsika eo raha toaka tena tsy hiasa tokoa ve izy ireo amin'ity androandroany ity sa ahoana ny tena zava-misy marina ao ambadika an'izay syndikany mpitsara ao Madagasikara izay. Isan'ny naneho hevitra ihany koa moa manoloana an'izay fanapahan-kevitra noraisiny syndikany mpitsara ao Madagasikara izay Ifa Nirsoernef izay isan'ny mpitsara ihany koa moa ny tenany fa izy amin'izao fotoana izao dia efa monina sy mipetraka any ampitan-dranomasina any noho ny raharaha politika ihany moa no mahatonga azy izay tsy dia tafaverina loatra any an-tanindrazana mandraky tiany androany ary raha ny fanohan-kevitra izay navoakany ao amin'ny pejiny ao dia izay no fakafakaina lalina mety isan'ny miombon-kevitra amin'izao fanapahan-kevitra nataon'ireo mpitsara izao Ifa Nirsoernef izay isan'ny manositra ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao. Izay sy zay ny pisopitso no mahakasika ny videontsika tomboky lasy tomboky vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tonga tao tagasy tomboky lasy tomboky vavy mangasitraka dia mirary soa.